L'actu du jour. Ry pretendra zanamalala. Mino fa salamatsara daholo nareo any tokantrano tsirairay avy. Androantsika andray vahiny ao anatin'ny raharaha politika mafana ao Madagasikara. Député avy any Arivomamo endriky ny fanoherana olona nitondra sezina manatantara tany amin'ny HCC ary ankehitriny voakasika ny fangatahana ny levée d'immunité amin'ny maha député azy. Tonga eto i Andrimatoa Randriamampianina Radjerson Antoine amaly ny fantanitsika en toute transparence ary tsy misy filtre. Ny mombamomba azy, ny lalana ny diafiny, ny fanasorana ny Rajoelina teo amin'ny fitondrana, ny régime de la refondation, ny accusation de déstabilisation tsy misy apetraka de côté jalona hatramin'ny farany. Andrimatoa Antoine, misaotra anao, tonga soa eto amin'ny pejiny Cynthia. Alohan'ny resahana crise politique dia tiana ho fantatra hoe iza moa le lehilahy. Iza moa i Antoine Radjerson, inona parcours personnel, professionnel ary politique. Kalimera vatsika rehetra manaraka ity fandarana ity dia mirary ny sosany tsara vatsika mianakavy. Ihany tokoa ny efa fantatrareo angamba hoe ny tenako Radjerson Antoine solombavamboaka Madagasikara voafidy tao amin'ny district Arivomamo fa mialohan'izay dia niainga avy any ambanivohitra isika ary tena hoe niaina tamin'ny fiainana tany ambanivohitra, niompy sy ny namboly, very omby, nitafehan-dalo, ny karamany asa tany, nianatra tamin'ny sekolim-panjakana foana tany amin'ny EPP, tany amin'ny SOGE, tany amin'ny lycée ary nipetraka sy niaina tany ambanivohitra lavitra be tsy misy jiro tany no nisy anay. Ankoatr'izay ihany koa dia dingana lalovana angamba dia ny hoe efa filohan'ny fikambanan'ny mpianatra tao amin'ny district Arivomamo, efa filohan'ny zanaky ny district Arivomamo ihany koa ary efa filohan'ny fikambanan'ny mpianatra na ilay antsoina hoe association des élèves ingénieurs agronomie de Madagascar ary ankehitriny moa zany efa fantatrareo hoe ingénieur agronome ary président syndicat des ingénieurs agronomes malagasy ny tenako amin'izao fotoana izao zany. Dia izay angamba ny ataoko hoe tantara fohifohy raha amin'ny parcours-ko no resahana ao anatin'izany. Fanampiny manaraka azy angamba dia hoe tale général-ndrado fivoarana ihany koa ary filohan'ny fikambanana fivoarana ihany koa ny tenako. Io indray dia sehatra iray nentintsika nampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ary nanangana radio tsika hivoaran'ny tantsaha fiovana ao anatin'ilay fiovana hivoarana eny fotony sy ilay fikambanana fivoarana mba ahafahana mampivoatra dia mila communication dia mila mifandray amin'ny olona dia izay ny antony nananganana an'ilay radio fivoarana. Be dia be ny zavatra efa vitanay tao anatin'io tahaka ny hoe mifandray izay dia mifanampy manaisitra ny asa ratsin'ny dahalo ary miara-mentana manafona an'izany. Be dia be nefa vita hoe miaraka mamboly zavatra anankiray izay ilain'ny tsena iraisam-pirenena dia manao commande zareo dia tonga any fotony any ilay vola avy any avelany any ampandrosoana ny olona eny fotony eny. Betsaka ny zavatra efa vita tao anatin'io ihany koa tahaka ny hoe manentana izay fanamboarana foto-drafitrasa anankiray miaraka amin'ny fokon'olona dia mahavita zavatra be dia be ihany koa izay ao anatin'io. Betsaka ihany koa raha tsy hitanisa hoe ady amin'ny kolokolo sy tsy maty manoty indrindra teny amin'ny fitsarana tambotandro amin'ny filaminana sehatra maro samihafa tahaka ny hoe amin'ny délégué sy ny sisa amin'ny resaka bokon'omby sy ny sisa. Betsaka ny dingana efa natao, betsaka ny ady efa natao niaraka tamin'ny tantsaha tamin'ny alalan'ireo fikambanana fivoarana, association fivoarana sy ny radio fivoarana ireo ary mbola te hanitatra bebe kokoa an'izany satria izay faritra nahazo an'izany dia nisitraka tanteraka an'izany fiara-mentana sy ataontsika hoe fiovana miainga eny fotin'izany ary ny faritra mbola tsy mahazo an'izany dia mangitahita fatratra mba hantaranay an'izany dia efa miroso izahay zany manenika tsikelykely mba hahafahan'ny olombelona tsirairay avy misitraka an'izany bevoarana izay ijoroana hatramin'ny farany izany. Député voafidy tao Arivomamo ianao tamin'ny anaran'ny fivoy ary mipetraka ho non affilié ao amin'ny Assemblée nationale. Nahoana ianao nisafidy an'io toerana politika io fa tsy niditra tamin'ny vondrona parlementaire lehibe. Ankoatr'izay ihany koa dia filohan'ny parti politika fivoitsika na ilay antsoina hoe fiovana hivoaran'ny eny fotony izany. Ny antony nampatonga antsika nanangana an'io antoko moa zany nitsangana tamin'ny 2018 io dia ilay faharesen-dahatra hoe tokony hainga ity fotony ny fanovana sy ny fiovana
ary tokony tsy hanaladrendrano hoe hanaraka amina antoko ray lehibe na zavatra sahala amin'izany fa tokony manangana zavatra mihitsy izay maharesy lahatra manana foto-kevitra hijoroana dia iny ny hijoroana hatramin'ny farany ary hoentina miady hatramin'ny farany mba hatateraka an'ilay antsontsika hoe miainga ety fotony fanovana ary tokony tonga ety fotony ihany koa ny teti-bola sy ny sisa rehetra ary tokony ny ataontsika hoe ny mpiasa izay karamain'ny vahoaka rehetra na solombavam-bahoaka io hatramin'ny mpiasam-panjakana rehetra dia tokony hanana ilay antsontsika hoe redevabilité na hoe mamerina an'ilay tamberina andraikitra mankaty fotony amin'ny sehatra rehetra zany dia izany no tsy misy fa lasa ny mpiasan'ny fanjakana indray no mitsetsitra ny ety fotony dia mila fanovana, mila fiovana ary mila fijoroana ahafahana mitarika an'izany hatramin'ny farany dia izay ny antony hijoroana, izay ny antony adivana ary izay ihany koa ny antony nananganana an'io fivoha io niaraka tamin'ny tantsahanteny ambanivohitra sy niaraka tamin'ireo teknisianina maro samihafa amin'ny sehatra ny tontolon'ny fambolena sy fiompiana ary ankehitriny dia efa misandrahaka izany tsy mijanona ao anatin'ireo teknisianina sy ataontsika hoe tantsaha fa efa misandrahaka amin'ny lafivalonynosy sy amin'ny sehatra maro samihafa izany ankehitriny. Nahatonga antsika hoe nitazona an'io hoe non affilé io tsy makasy na makaroa dia efa tena fotom-pisainana ary efa hita nenan'ny firenena hatramin'izay hoe miainga avy any amin'ny arema ilay olona ary mifarany amin'ny antoko tsy fantatra intsony rehefa avy eona miainga avy dia izy foana ny eo dia potika ilay firenena. Ny antony izany dia zao ilay antsontsika hoe nomadisme politika mikisaka noho ny tombontsoa manokana noho ny hanina ilay olona hafa ny nahalany anazy avy any rehefa tonga ao anivon'ny antenimieram-pirenena izy dia miaraka amin'ny antoko izay lany eo amin'ny fanjakana izy izay ny mampatonga an'ilay hoe iromara daholo ilay olona teo aloha dia lasa fanavozana daholo izy zao izay ny nahatonga an'ilay hoe indépendant nalany an'ilay olona lasa iromara izy rehefa avy eo dia izany zavatra izany tsy mety fa matoa manao politika dia manana foto-kevitra hijoroana manana an'ilay ataontsika hoe valeur na éthique politika ihany koa dia hijoroanao hatramin'ny farany iny raha resy amin'iny ianao dia resy ara-poto-kevitra fa tsy hoe voatery tsy maintsy andeha anaraka ny zatso nahazo roa ianao noho ny tombontsoanao manokana dia lasa dininao ilay ny fidianan'ny vahoakanao dia tsy manao an'izay tsika ary tsy ahita an'izay mihitsy mandramaty satria tsy mahasoa amin'ny firenena izany fa mila zavatra maharesy lahatra ho an'ny tombontsoan'ny be sy ny maro hijoroana, hiedifana ary apetraka olo-vain-taranaka fa tsy voatery manaraka andreny ataontsika hoe izay fitondrana lany na zavatra sahala amin'izany dia ny tombontsoa manokana no lasa voajery rehefa avy eo. Fanontaniana manaraka ho an'ireo olom-pirenena mijery antsika izay tsy maharaka ny adi-kevitra rehetra en parlementa manao ahoana ny bilan an'ny mandatanao hatramin'izay. Inona avy ny asa concret nataonao tany Arivomamo hatramin'ny nahavoafidy anao dia tia koa rehefa misy député miteny hoe miaro ny vahoaka izay miaro ny vahoaka aho dia matetika ny olona manontany hoe eny ary fa inona marina ny zavatra niova dia inona ny valiteninao amin'izany. Ny mahakasika ny asa angambe ataoko hoe tsy amin'izao mandat zao ihany fa mety efa teo aloha ihany koa dia efa nanomboka an'izany tsika be dia be ny zavatra efa vita be dia be tena be dia be mihitsy tao anatin'ny fisoloana ny tena vahoaka ary ataoko hoe mahasolom-bavam-bahoaka tena be dia be ny ady natao anatin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana izany amin'ny resaka halatromby sy kidinampiny izany na tamin'ny resaka ady amin'ny tsy maty manoto izany tamin'ny resaka fanampiana ny tantsaha amin'ny zavatra tsy rary menjady any aminy ary indrindra fitondrana lalam-barotra ho an'ny tantsaha ihany koa izay iainany sy ivelomany eny fotony eny dia izany dia tena natao daholo izany ary tsy adino koa ny resaka famerena maitso indray ny tanàna amin'ny fambolea-kazo miainga eny fotony lafitiniko kely tsotsotra ny zavatra natao tao anatin'ireo dia sahala amin'izao dia amin'ny resaka fambolea-kazo izahay dia tena hoe mba hitondra n'ilay fiovana voarany eny fotony dia vonjana-kazo ny zaraina ho an'ny isam-pokotany izany hoe manangana association izany izay vonona mbola azo rehetra dia manao pépinière communautaire izay ngeza be dia ao izay miaraka rehetrarehetra ao dia fampizara amin'ilay zanakazo miakatra eo rehefa avy eo dia tena mavity izay hatrany amin'ny 3 alina ao anatin'ny fokotany iray azo volena fa tsy ilay manao fombafomba fotsiny dia ambolena eny amin'ny tany ireny dia samy sarotiny zareo dia samy karakara ny azy dia lasa vetivety dia miamaitso ny tanàna satria misy tompony daholo ireny hazo rehetrarehetra ireny misy ihany koa miaraka amin'izay
manao an'ilay antsoina hoe fambolekazo amin'ny tany iombonana zany izahay zany hoe tampokon'olona ny tany tsekolitra ny sisa mba ahafahana manao fotodrafitrasa iombonana ny aoriana any. Amin'ny resaka ady amin'ny tsy fandriampahalemana indray dia tena hoe niainga tamin'io radio io dia ny fanentanana niaraka tamina olona rehetrarehetra dia nanentana izahay hoe andaontsika irahina raha misy alatromby amina toerana iray dia ataonay ao lava amin'ny radio dia mifamonjy izay manenjika manakana an'ireny asandalo ireny ary miasa mpitandro filaminana ihany keo anatin'izany. Zany zany isan'ny natao zany. Eo ihany koa ny resaka kedinapinina izay tena hoe famonjena ihany koa ny ahafantarana hoe iza ny tena manao an'io ary jerena daholo niaraka tamin'ny mpitandro filaminana rehefa avy eo rehefa voafantatra nafitanana zany rehetrarehetra zany dia ilay fifandraisana tamin'ilay olona teny fotsiny fifankatiavana mihitsy ary fifampitsombinana ary tsy natory mihitsy hoe iza ilay olona nanondro anao hoe retsy daholo ilay olona ratsy ary nanaovana fanadadiana rehefa avy eo. Nazahoantsika vava be avy amin'ny ny dahalo zany hoe tsy maintsy matinay la omby langa nalainay sy ny sisa ny fitsarana nay famaly tamin'ny tsara ihany koa satria nenjehan'ny fitsarana tamin'izany fotoana zany rehefa nanao an'izany asa zany ary nahitam-bokany be dia be izy tao amin'ny distrika Anarivomamo dia nihitatra tamina distrika maro be dia be ilay izy ary nisy apahany famaly tamin'ny mpitandro filaminana ihany koa satria zareo efa zatra manao constat fotsiny any amin'ny toerana sasany fa tsy manampy an'ilay vahoaka ingany ary tsy manome asa be nefany voatery tsy maintsy niditra tamin'izany. Teo ihany koa ny ady tamin'ny tsy maty manota nanangana cabinet juridique zay tsika manampy vahoaka dia misy pahalalana anankiefatra nampidiriko ao dia karamako ny andoavako an'ireo pahalalana ireo dia mandray ny tantsaha zay manampy anazy amin'ny resaka ady tany manampy anazy amina resaka zavatra maro samihafa manenjika avy hatrany an'ilay olona makakolokolo tsy ara-dalàna amin'ireny tantsaha ireny na eny anivon'ny fitsarana zany na mpitandro filaminana zany na resaka délégué zany na amina zavatra maro samihafa be dia be zany rehefa voaporofonay dia tena manenjika avy hatrany zay. Tanjonay fotsiny zany dia zao mpitondra akaiky vahoaka fa tsy alavitra ny vahoaka ary mihaino ny feo amin'ny vahoaka ary miasa avy hatrany na mamay na mangatsika no hatrehana dia miady avy hatrany zay ilay hoe mila mitondra fiovantsika ahafahana mampivoatra ny eny fotony indrindra ihany koa izay tsy azo adonona dia ny hoe isan'ny mampahantra ny malagasy aty amin'ny tontolo ambanivohitra dia ny tsy fisian'ny lalam-barotra. Tsy fisian'ny lalam-barotra dia mitobaka foana ny vokatra eny an-tsena rehefa miara-mamboly zareo miara-mamboly vary dia mitobaka ny eny an-tsena miala ny vary dia manao voly avitra dia mitobaka ny eny an-tsena rehefa mitobaka nefa ny eny an-tsena dia miena ilay vidiny ny hanina ataonay dia hoe dahotsika hitady lalam-barotra amin'ny tsena iraisam-pirenena matanjaka be lalam-barotra amin'ny tsena anatiny eto matanjaka be dia izay fambolena misy lalam-barotra ny ataontsika aingana akoatry ny vary satria iny dia mba mampisy an'ilay ataontsika hoe fidiram-bola fanampiny ao anatin'ny tokantrano dia be dia be sy ampiarina nentinay tao anatin'izany tahaka ny fambolena sakay fambolena kafe sy ny maro samihafa tsy voatanisa dia tena mampidi-bola ny olona dia zany rehetrarehetra zany apahany fotsiny fa be dia be ny zavatra efa natao ary tsy aro voatanisa eto fa navita dingana be dia be tao anatin'ny fifankatiavana tao anatin'ny firaisan-kina ary nazahoana olana be dia be ihany koa satria rehefa tena tianao ilay izy dia te hanovy ianao dia tena miady ihany koa ianao anatin'izay zavatra izay ary mitsofoka anatin'ny fitsarana ianao mifamaly ampy-tsara satria efa zatra nanao an'iny izy mitsofoka anatin'ny resaka alatromby ianao dia mifamaly amin'ilay mpitandro filaminana sy ilay dahalo mitsofoka anaty fa niady foana tao anatin'izany. Hoe ohatra kely fotsiny tsika zao anankiray dia hoe tao anatin'ny distrika Anarivomamo nisy dahalo tena matanjaka tao nandrepaka ny omby rehetrarehetra manao tapim-baravarana ary desta be moa ny anarany tononoko mihitsy satria efa fantatra ny olona rehetra efa nanaovana video research sy ny sisa izy ary izy io naniraka olona hamonana ary efa nanakana anaty eny an-dalana nandeha moto tamin'izany dahalo anankifito nanakana nay zay anankefatra nandeha moto anankiroa fa somary nikorotana kely ilay programa dia zay tsy nahafaty ny tenako tamin'izay satria raha am'sivy tokony ho tonga any amin'ilay tanàna hoe miantso arivo zay dia nisy fivoriana tampoka dia lasa tamin'ny telo vao tonga tany ry zareo efa niandro anatao zany andeha ry zareo efa niala tao amin'ilay kizo fa niakatra ambonimbony za tafidina izy nidina tonga dia niverina zay lalana nandeha moto teo amin'izay ny arina taty aorianany iny zay vao nisy nyteny tamiko hoe saika maty ianao tamin'ny anina fa zao nisy olona andrany desta ohatroso zao zany efa niaina zany. Teneko amintsika fotsiny ihany koa zao ohatrany hoe nisy voan'olona matsiravina tany Akazobe tany dia nefa migadra 5 ambin'ny folo taona ilay olona namono 5 ambin'ny folo taona fotsiny azo ilay olona namono
zany von'olona zany tsy atokantsy be mihitsy zany mahatsiravina ary avy eo nalevon'le olona rehefa avy eo ary eny amin'ny tambazotra tsy ampy telo taona akory no ngiadran'le olona de eny amin'ny tambazotra tsy elasela eny ako mahita de tamin'ny tele no nahitako hoe ilay olona nanafika talindray izay nitaraina ny fokon'olona sy ny olona tamin'izany ity tratra manafika rity indray lasa ny tenako niaraka tamin'ny avoka sy ny cabinet juridique nijery an'le taratasyn'lay dahalo tao amin'ny fitsarana hoe efa nisy famoahana an'le olona ve akoatran'ilay didy efa mivoaka tsy mivoaka le olona tonga de nikarapahana hatramin'ny farany voaroka daholo ny lehibe amin'ny fonja ny adjoint ny fonja tao atsy afahatao be de be ny voatsoka tao nandritran'izay fotoana nanaovako an'izay action zay satria tena nanao action tsika teneniko amintsika fotsiny zao nisy mpampianatra tao aminay tao amin'ny lycée tao arivo mamy tao nitafehan'ny dalo de tonga de nitifiriny de io dalo nanafika io aikay miaramila de anakefatra zareo maty antifiriny lay ramose mahenina tamin'izay fotoan'izay ary maty tsy tradrano reo dalo rehetrarehetra indray rehefa natao ny velapanjika tratra daholo fa ilay miaramila nitsofoka tany anaty camp militaire de tsy nety mivoaka ary tsy nety ngiadra mihitsy io efa nandritra ny taona lavalava fa vao tonga solom-bavamboaka tsika de nikaratsika teny amin'ny etamajoro mihitsy hoe ireto ny dossier-ny olona io zandary mamaka an'io aty tsy menareo ny taratasy ny fitsarana tsy mamoaka ny rehetrarehetra ka za miteny hoe rehefa tsy ho aterinareo any io de nareo koa namany fa ho avokako ty zavatra ty dossier ty ohatra zany any koa nanolanana miaramila anankiray mpianatra amina EPP de tsy mety mivoaka ao anaty camp izy rehefa avy eo ny zandarma tsy mety maka anazy eo de nijoroantsika daholo zany efa tena be de be ny ady nataotsika raha ho tantaraintsika eto fa mila fahasahina ny fitaritana makany amin'izany fampivoarana sy ny fandrosoana zany de tena mila fahasahina ohatr' zao ataotsika zao rehefa tsy mety de tsy mety ary rehefa mety de mety de rehefa hoe tsy mety ka mamay le izy ka emoranao de tsy ho tonga any am'le fanovana mihitsy ianao fa rehefa tena izy mamay iny mihitsy ary no tena edivanao mba hatateraka n'lay fanovana mba hisian'lay fivoarana ho an'ny tanindrazana ho an'ny firenena mba elan'lay fanao ratsy tsy mety hatramin'izay apahakely fotsiny zay fa raha ho tansaiko eto daholo ny zavatra natao rehetrarehetra de tena be de be ary saika ady mamay mamakilay daholo natao mba ho an'ny tanindrazana mba hahafahana mametraka ho avy mamiratra ho an'ny taranakitsika mahaliana tokoa zany rehetra zany de hitanao fa olona akaiky ny vahoaka de hitako ianao fa tia manao ny andraikitrao communautaire tsampa le finiavana na de zany ary de pete ianao misy fantaniny ty mbola manao ny andraikiny tsara ve ny assemblée nationale sa lasa fankatoavana fotsiny ny fanapahan-kevitry ny fitondrana ny olana zany la makasika ny antenimieram-pirenena dia efa fantatritsika angamba hoe eo amin'le resaka azon-damosina foana ny tena olana zany hoe tsy manana n'lay foto-kevitra ijoroana fa raha lany amin'ny antoko indépendant izy avy any ataontsika hoe tsy parti indépendant moa zany fa raha lany amin'ny indépendant izy avy any dia lasa herimara ny betsaka rehefa avy eo lany amin'ny antoko hafa izy any de mivadika herimara rehefa avy eo zany hoe tsy manana n'lay azon-damosina ntsony izy zany fa lasa manana fironana makany amin'izay mpitondra firenena zany tokony ho izy nefany de io antenimieram-pirenena io nataontsika hoe manana ny fahefana rehetra izy no manapaka mandany ny lalàna ho ampiasain'ny mpampiatra lalàna izy no mandany ny teti-bolam-panjakana ho ampiasain'ny mpanatanteraka zany hoe raha tena miasa tsara araka ny tokony ho izy zany izy de afaka manova zavatra maro eto amin'ny tany sy ny firenena raha renesika tamin'ny 25 septembre nanonganana ny filoham-pirenena teo aloha Andry Nirina Rajoelina de tokony tsy nisy kory satria ranjolo ny ataotsika hoe ny solombavam-bahoaka nanala an'ilay filoham-pirenena satria efa tsy mety tsony ilay fitantanana dia tsy nisy reny zavatra reny fa tao anatin'io antenimiereo ihany de vita fa ny olana na efa hitan'ilay solombavam-bahoaka zao raha fa tsy mety ny ataon'lay filoham-pirenena na lay mpitantana ohatran'lay tranga farany teo hoe ilay antenimera mihitsy manofoka ao anatin'ny programa hoe andeha hosoloana le mpikambana anankiroa ao anatin'ny ACC nefa tena tsy azo atao ary fotana mahafaty mihitsy zany de mbola mandeha ihany le programa mbola andeha ihany le fandaniana
ratsy ny dradradradraina ny tenako rehetra isany mahasamy tena mijoro hoe tsy mety ane zao zavatra ataonareo zao fa maninona manao zavatra sahala am'zao e. De ohatry zany foana le izy ohatry le fambolena vary hybride teo efa hita fa misy aretina le izy tamy avany misy an'zao a tsy mety eto amintsika satria tsisy emotsy tsy misy miteny fa mitehaka daholo zao a lasa le fanjakana teo aloha vadika manaratsy an'ireny indray izy nefa n'izy ary tao ihany zay zany no mila intsy kely eto amin'ny tany sy firenena ny zavatra tokony atao ao anatin'izay manko a de ny rafitra ao anatin'ny constitution mihitsy no apetraka be ho an'ny antoko politika zany hoe zay olona mitsofoka ao anatin'io antenimiery io a de tokony tsy afaka mivadika makariana makary na mivadika maketsina makeroa mba hialana amin'ilay fanarahana tombotsoa manokana izany. Ndao hiverina amin'ny octobre 2025 tamin'ny octobre 2025 a ny assemblée nationale dia nisafidy a ny fanesorana ny Andry Rajoelina tao amin'ny fitondrana tao anatin'ny tolom-bahoaka crise politika ary ny fidiran'ny maramila. Tao aorian'izay ny HCC dia nanambara fa banga ny toeran'ny filoham-pirenena sy ny président du Sénat ary nanasa ny fahefana maramila notarian'ny Mikael Randrianirina andray ny asan'ny filoham-panjakana. Tamin'izany fotoana izany inona marina amin'ny position anao? Raha mahakasika ny hetsika tamin'ny 18 volana septambra 2025 moa zany a ny hetsika nanalana filoham-pirenena teo aloha Andry Rajoelina de ataoko hoe ny tenako angamba anisan'ny loharano fototra mitarika nakany amin'ireny satria nahoana atsika de tena nijoro foana ary tena nanahirana ny fanjakana teo aloha iny mihitsy zay fijoroantsika zay ny eny atsika daholo ny karazana antsonjay rehetrarehetra tamin'izany fotoana izany tahaka ny hoe nanakatonana ny radio amin'ny alalan'ny taratasy avy amin'ny ministera ny tahaka ny hoe brouillage-ny radio ihany koa tahaka ny hoe eny an-dalana eny tsika tonga de samborina de savaina tanteraka mihitsy ny fiaratsika ao anatin'izany mba hijerena hoe so misy zavatra hafa tampoka ao anatiny ary navelatsika nijery malalaka elingelenina tamin'ny fomba rehetra mihitsy tsika tsy navoaka ny sehady sy ny sisa satria tsy mety hiaraka amin'zareo de ny angamba ny teniko hoe nitrotry izahay tamin'ny fafito ambin'ny folo volana septambra satria tsy zaka tsony tambatra daholo ny rehetrarehetra ny olona leo de lestage ny fitantanana ny raharam-pirenena tsy mandeha izay araky ny tokony ho izy de nitrotry izay nitarika grevy teo Amelika Tosika ary tena nafana tamin'izany satria fanenjehana eran'ny tanàna ny tenako tamin'izany fa tsy tratra satria izaho no mahalala ny elakela-trano eo fa tsy ry zareo miaramila sy zandarma vaty Antananarivo nidina tany tamin'izany de tena tsy toko-tsoforoana fa tsy tratsy voasambotra tsika tamin'izany fa tafatsoko tsika satria efa niomana ny ala ihany koa tsika no ny antony efa fantatra mialoha fa tsy maintsy hisambotra zareo satria tsy tian-jareo ilay zavatra ataotsika. Ny fijoroana moa zany de zao ny antsika zany io efa faresen-dahatra hatrany anaty hoe tena ity teny ty foana mafy anazy hoe aleoko ny ana maty fahazaza toy izay tsisy raha ny tena inamiko eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity. Inona moa no tiako tenenina amin'izany? Matoa zany mbola velona androany de mbola manantena ny olona miaraka amiko ary za koa manantena fa mbola vita zavatra ngeza sy vavana eto amin'ny tany sy firenena ary mbola hanova zavatra be de be tsika indrindra io resaka fomba fanao maloto mamoehatra io ho fohanatsika ny daholo io resaka kolokolo amin'ny rafitra rehetrarehetra io mila fohanana daholo io de zany rehetrarehetra zany nisikinantsika ijoroantsika hitaritatsika satria efa solotena amin'ny vahoaka tsika zao miandrandratsika amin'ny vahoaka mba hitarika an'izany mba hatongava an'izany tena hoe fiadanana zany satria tsika mihira foana rehefa mihira reheram-pirenena hoe diadana sy finaritra ho sambatra tokoa izahay nefa fiadanana tsy misy miasambarana tsy misy fijaliana foana no hita eto. Madagascar Tribune dia nilaza fa ianao anisan'ny olom-boafidy nanohana ny hetsika ny 25 septembre 2025 talohan'ny nahatongavan'ny colonel Mikael teo amin'ny fitondrana. Ahoana ianao no nandray an'izany resaka zany tamin'izany fotoana izany? Ny araka ny voalazan'ny Madagascar Tribune angamba tsy hoe ekena fa hoe zany ny olom-boafidy nitarika voalohany fa ankoatr'izay angamba dia ny hoe izaho no olom-boafidy nitsangana voalohany na tamin'ny vahoaka malagasy ary raha tsy nisy an'ireny hetsika nataona 17 septambra tena Amelika Tosika ireny tsy nitranga mihitsy ilay 25 septambra satria ny fisian'iny hetsika iny no nanambara fa azo atao ilay hetsika satria izay nanao hetsika rehetra rava daholo tao alohan'izay fa iny teo Amelika Tosika iny tsy rava satria tonga maro ny olona teo ihany koa ny hoe babasy Lili fampiresaka tamiko de hoe
hotaritina ty Antananarivo ileny etsika ireny amin'ny herinandro dia iny notaritina nitarika bidon imory zareo dia avy eo niampita nanao an'ilay programma tery Ambohijatovo rehefa avy eo. Nanoana ny tolom-bahoaka tamin'ny 2025 ianao fa ankehitriny dia nisy olona niarahantolona taminao tafiditra ao anatin'ny gouvernemanta toy ny Faniry Soa sy Lily fa ianao na hoeny ianao tsy nisafidy hiditra andray anjara ao amin'ny fitondrana ny fondation. Ny tiako resahana hoe mahakasika izay fanontanianao izay hoe maninona no tsy nitsofoka tao anatin'ilay fitondrana fanavaozana ny antsika arak'ilay faresahako tary am-boalohany hoe ny fanaovana politika dia mila etika ary mila fantatra tsara mihitsy. Ny tsofoka na tsy tsofoka tao nanana safidy mazava tsika hatrany am-boalohany fa ny anahy fotsiny indray faharesendahatra aty anatiko dia hoe izaho tsy tsofoka ao anatin'ny sambo anankiray raha tsy efa fantatro ny arrivéany. Izany hoe tsy hiditra ao anatin'ilay sambo mihitsy ahako raha tsy efa fantatro hoe aiza ny efaran'ilay lalana rehefa avy eo hatrany am-boalohany dia flou be ilay izy, tsy fantatra mihitsy hoe akaiza dia mazava ho azy fa tsy niditra ao anatin'izany mihitsy ary mazava ho azy fa izay ny teneniko hoe zahay janona ho solombavam-bahoaka fotsiny ihany satria tsy fantako hoe andeha ho aiza ny dian'ilay izy. Faharoa manarakaraka an'izay ihany koa dia ny hoe afa-po ve sa tsy afa-po mazava ho azy fa matoa nametraka an'ireny teny amin'ny ACC ireny tsika dia tsy afa-po. Tsy afa-po satria be dia be ny antony mahatsy afa-po antsika fa lava be raha resahantsika eto daholo izy rehetrarehetra fa ataoko ambangivanginy fotsiny hoe betsaka ny zavatra teny any adivana ho anay avy any ambanivohitra zao dia hoe io resaka fifidianana sefokontany io miankina amanainy io satria raha resaka kidnapping zao tsika dia be dia be ny olona maty ny resaka sefokontany io tany amin'ny faritra Njorobe iny rehefa tonga ny opération dia tondrotondrony fotsiny hoe letsy ny dalo nefany izay olona manana olana ara-tany amin'ilay sefokontany dia lazainy dalo ilay mpitandro filaminana koa tsy manao fanadihadiana fa avy dia mitifitra fotsiny sy zavatra ohatr'izany. Faharoa manarakaraka an'izay ihany koa dia be dia be resaka fandaminana ny fiainam-piarahamonina fanoratana ao anatin'ilay sy fifidianana sy ny sisa dia ao anatin'io sefokontany io daholo dia izany nefany lasa tendrena indray ilay izy ankehitriny dia mampalahelo izany tsy tanteraka ilay izy. Ao anatin'izay ihany koa ny fametrahana ny akamakama ao anatin'io CNI io izay tena tsy mety ary tsy ekena mihitsy satria directeur de cabinet-n'ny filohan'ny antemeram-pirenena no alefany ao anatin'io ao dia avy eo nalany daholo ilay mpikambana rehetrarehetra tao dia avy eo anazy daholo indray netiny ao amin'izao dia zavatra ohatr'izany tsy mety koa izany ary efa tsy nekena teo aloha izany zavatra izany. Be dia be tahaka ny hoe ny Rusiana ny anara-maso ny fifidianana eto amintsika nefany ny any amin'izareo tamin'ny 91 ny filoha tany nefa lany hatramin'izao mbola ao ihany izay mifaninana amin'izany na maty na migadra dia hanao zavatra sahala amin'izany koa ve tsika sanatria eto tsy ho filamatra mihitsy aloha izany raha ohatra ka izay ny andraisana anazy izay no mampatonga antsika amin'ny teny hoe be dia be tena be dia be io concertation nationale io efa tenenina foana io vao niainga tany am-boalohany mihitsy io dia efa nandefa proposition be dia be ny tenako milohany taritana an'ilay izy avy eo lasa nanaovan'izareo ministera fanavaozana indray ilay izy ao anatin'izareo nefa tokony indépendant aty avelany mihitsy io mahaleo tena dia zao navoaka aty amin'ny FFKM indray ilay izy dia hanao ohatr'izay eo foana tsika nefany ny fotoana mandeha ihany keo anatin'io dia izany rehetrarehetra izany mahatonga antsika hijoro hoe misy zavatra tsy mety be dia be ary ny tena mampalahelo koa dia hoe le ZNZ kely le tanora tena hoe ireo tena niaraka tamin'ny hatrany am-boalohany daholo ireo lasa tsopotsoponina tsirairay izay ny teny misamborina dia rehefa voasambotra dia nitazomina dia avy eo sous contrôle judiciaire dia avy eo tonga dia tsy afaka miteny intsony na indray mibavara satria raha iteny izany dia miverina milatsaka eo an-tampon-doha le sous contrôle iny dia tena hoe lasa mangina ilay olona dia zavatra ohatr'izany zany mampalahelo ao anatin'ny tany sy ny firenena raha ohatra ka ohatr'izany ny fomba hitondràna an'ilay izy izany mampatonga antsika mijoro satria raha ohatra ka tsy hijoro izany tsika fa hanara-drenirano daholo ny rehetrarehetra dia hoe mety daholo izay atao na tsy mety ara dia tsy tafavoaka mihitsy tsika dia tsisy an'ilay fahasamihafan'ny hevitra dia tsy miady ny hevitra fa hoe manjaka tokana dia ho simba tanteraka ilay nosidrazana rehefa avy eo fa tokony misy balizy foanany miaro hoe tsy mety nge zany zavatra ataonareo izany aty nge ny lalana fa tsy any zao nge ny zavatra tokony atao hoe tsy voatery izay eritreretinay ho mety no mety na ny eritreretinareo ho mety no mety fa misy tokony eritreretintsika miaraka no mety firenena raha manana io tanindrazana ambonana samy mitolona daholo ihany fa tsy hoe ilay nitarika tolona tany am-boalohany asesika ny amponja daholo dia avy eo ilay tsy nitarika tolona tsy crédible intsony raha iteny
dia ho taraiky ilay tanindrazana rehefa avy eo fa lasa mandeha amin'izay tokony andehanany sy vilana makany amin'izay tokony vilianany rehefa avy eo. Zany mampatonga antsika mijoro, zany mampatonga antsika miady ho an'ny tanindrazana, ho an'ny fahamarinana sy ny rarina sy ny itsiny mba hananantsika firenena fanina. Tao aorianan'ny oktobra 2025 dia maro ny olom-pirenena nanantena fiovana lalina. Colonel Michael dia napetraka ho fahefana mitarika ny transition tao aorian'ny fanapahan-kevitra ny HCC tamin'ny 14 octobre 2025. Tamin'ny fiandohany inona ny position anao manoloan'ny fitondrana Roy Fondation? Mahakasika ny fitondrana miaramila talitin'ny Colonel Michael moa zany dia ngamba isika ny tolona, isika tena niady ary tapaka hatramin'ny tanana mihitsy hatramin'izao mbola bila tanteraka fa tsy mety mihitsy intsony ty tanako akavity dia tena hoe nanana espoir tany am-boalohany, nanantena hoe hiova amin'izay ny tany fa ity misy olona olom-baovao, olon'Andriamanitra, olona tia an-tanindrazany ary tena hisy fiovana goavana eto Madagasikara. Rehefa nandeha nefa ilay izy tena hoe tsy ampy amam-bolana, tsy ampy herinandro, tsy ampy tapa-bolana akory dia nisy olona nanaloka be dia be izay olona tena nanana ny tantarany sy ny rantsan-tanany lava teto amin'ny tany sy ny firenena tamina resaka kolikoly sy ny sisa. Dia efa tena tsy tafatombona intsony tsika hoe reto olona reto dia tsy saina afa-tsy ny azy ihany, ary reto olona reto dia tsy hanao afa-tsy izay mampety anazy ihany, ary reto olona reto dia efa nisy tantara ohatr'izao. Dia manino indreo asanareo raha natsikaritra efa nanao fandaharana be dia be tsika efa niteny foana hoe président raha ohatra ka tianao ny azahoana an'ilay atsaona hoe fahatokisana vanim-vahoaka dia asolo ireo olona manodidina anao, manana tantara maloto teto amin'ny firenena, manana dossier maloto fa mana raha tsendrika an'ilay fitondranao. Vao maika moa mpiara-dia aminy mbola nanao hoe Andriamanitra kelinay ireny izao dia lasa tena tsy tafavoaka intsony ilay izy. Rehefa avy eo nefany nataony tanana ihany koa amin'ilay zavatra mitranga ty ambadika sy izay fantatra rehetra rehetra dia tena mbola manahirana ny saina ihany koa mieritreritra anazy ary izany isan'ny nanosika antsika hoe tsy tafapetraka intsony ilay fahatokisana ary tsy izaho irery ihany fa hatramin'ny malagasy rehetra, eo ihany koa ny aveka, eo ny rehetra rehetra samy mitaraina daholo satria na teto anivon'ny antenimieram-pirenena ary dia hoe ilay ataontsika hoe solombavam-bahoaka Irimara sy miaraka tamin'ny fitondrana teo aloha lasa miaraka amin'ny fanavozana daholo. Ataontsika hoe nisy fotoana raha natsikaritra nareo ilay gros bras niaraka tamin'ny tema sy ny sisa rehetra rehetra eny lasa miaraka amin'ny fanavozana daholo ihany koa. Ataontsika hoe fa tena lasa vilana tanteraka mihitsy ilay izy raha zany ny azo ilazaina anazy dia izany foana mbola nahampatsahivana hoe nareo io eny lasa mila miverina kely fa ilay toky ilay vahoaka mihitsy no sahirana ao anatin'ilay izy. Ilay izy tokony averina foana hoe nisy tolona natao teto natonga an'izao, tsy mibasy raha mibasynareo rery na tonga dia nakanana io zavatra hafa mihitsy ny tantara teto, mety nisy akitifitifitra be teto na tsy haiko, ny resaka reconnaissance internationale koa zavatra hafa mihitsy no nitranga fa nisy andrenetsy-bahoaka ireny dia avy eo farananareo tamin'ny indray andro niaraka tamina ataontsika hoe véhicule blindé anankiray fotsiny dia zay dia vita ilay izy rehefa avy eo hoe ny voaka ny véhicule blindé dia azo tamin'ny indray andro iny ilay izy dia avy eo lasa tsy considérena intsony ilay mpitolona rehetra rehetra fa lasa ilay olona fanjakana teo aloha daholo no mandrakotra n'ilay fanavozana dia lasa misalasala be ihany ny olona ary mbola ny tena zava-doza ary ilay olona nitolona rehetra rehetra alefa ny amponja daholo fa ilay olona fanjakana teo aloha no lasa omena sehatra amin'ny sehatra rehetra rehetra. Dia mampalahelo raha ohatra ka ohatr'izay nitondrantsika ilay firenena fa ny amin teny foana hoe ny hevitra tsy voatery mitovy, ny hevitra tera-bary ary hevitra ifanakalozana no mahatsara fihavanana ary tokony ahainy foana dia ahay akalesona foana ihany koa satria ny olombelona mijery, ny olombelona mahita ary ny olombelona mitroatra amin'ny ora tsy ampoizina dia zany tena tokony akatsika lesona foana zany. Fa indraindray tsika mieritreritra hoe mandeha ilay izy dia mandeha foana tsika dia hoe zay zao ny eto amin'ny fanjakana dia manao pression, manao andretrarehetra
zay manotohana anay dia ataonay an'izao ataonay an'izao ngamba tsy antsony ilay izy e. Tsika nge tokony mahay maka lesona amin'ny lasa foana tsika e, mba ahafahantsika manatsara ny ho avy fa tsy hoe korotana eto foana ny tasy ny firenena ao anatin'izany rehetra rehetra zany. Zay ngamba raha ataoko ambangovango le izy dia ny tena mampalahelo ihany koa anatin'izao zavatra rehetra rehetra zao, isan'ny tena hoe nakivo sy nadiso fanantenana ihany koa ty fampiasana compte fako ty. Io tena hoe nataon'ny fanjakana teo aloha mampiasa compte fako be dia be avokoa izy rehetra rehetra manao tena efa manarivo ny aman'ala ny atapitrisany, tsy hainao intsony hoe firy nisan'ilay izy dia lasa ohatr'izany ny fomba iainantsika ao anatin'ilay izy dia mampalahelo ny firenena raha ohatra ka ohatr'izany ny hitondrana anazy. Fa tokony hoe joro amin'ny marina sy nintsana sy ny fahamarinana dia izay tena hoe hevitr'olona misy no ampiadiana fa tsy resaka mampiasa zavatra tsy manjary ohatran'izany. Ao anatin'izany ihany koa no hoe isan'ny tena hoe mbola makivo no mahita hoe ankehitriny lasa mifaninana amin'ny resaka fandrarana amin'ny famokarany amin'ny tontolo ambanivohitra ny fitrandrahana volamena. Lasa miroborobo fatratra be ilay volamena ary isan'ny makivo ihany koa na mahita ary hoe eto Madagasikara ny resaka permis d'exploitation minière rehetra rehetra fitrandrahana renakibon'ny tany tsy mipetraka ara-dalàna. Tsy fantatra intsony hoe iza ny manana inona ny an'iza ny tena izy ny an'iza ny volotsiloza ary tsy tafapetraka intsony ihany koa ary tsy voafehy ilay ataontsika hoe exportation illicite na fanondranana tsy ara-dalàna volamena. Nefany ny ataon'ilay fanjakana antsika hatramin'izao roplanina iskanina an'ilay arena no afarany, ilay taratasy tsy voafehy, ilay fanondranana tsy ara-dalàna tsy voafehy dia roplanina iskanina an'ilay arena indray no afarantsika mazava ho azy. Fa rehefa mahita an'ilay arena hoe tsy misy dia isy hitrandraka indray zany, isy hitrandraka tsy nefany neto ary tsy voafehy. Raha tena hanavao nefany dia tokony hoe fehezina aloha ilay efa misy mba ahafahana manatsara ny ho avy fa tsy hazakazahana ilay fitrandrahana nefany ilay fanondranana raha tsy voafehy, ilay fitrandrahana raha tsy voafehy ao anatin'izany. Dia izany rehetra rehetra izany no mampatonga antsika kivo indraindray fa mihitsy manantena e. Fa mbola ho avy iray maraina ary any andro amin'ny volana ny taona mety mbola ho tonga saina zareo hanintsy ny tsy mety ary haiheno andreo rehetra izay miteny fa tsy hoe ratsy daholo akory izay miteny rehetra rehetra ka hoe tokony alefa makany am-pontsy. Manantena fa hoen'ny fahefana ny afatrao. Da ho ary toy isika indray ny fanontaniana. Tamin'ny 13 mai 2026 dia nanao saisine tao amin'ny HCC ianao. Lasa ny haute cour constitutionnelle fa nametraka requête ny kendry fa défaillant ny autorité militaire ny colonel Randrianirina. Dia raha mazava tsara dia azahoana ny fanesorana ny président de la refondation sy ny fanoloana azy amin'ny autorité militaire hafa. Fa manino ianao no nandray an'io andraikitrio? Pourquoi avoir pris cette initiative? Raha ny mahakasika ny requête teo anivon'ny HCC ngamba no hazavaina dia somary lavalava tena lava be mihitsy izy iny fa raha fitiniko dia ny hoe ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia nisafidy ny anaraka ny lalam-panorenana araka ny fanapahana nataon'ny HCC tamin'ny 14 octobre 2025 dia nisafidy ny anaraka ny lalam-panorenana izy. Ilay lalam-panorenana nefa tsy hajainy mihitsy ilay sortie de crise izy isika tsy hajainy zareo ilay tsy arahany alaka ny tokony ho izy madia nanao rappel anazy tsika tamin'ny alalan'ny fametrahana n'iny requête iny hoe tsy hajainareo ty lalam-panorenana ty. Ity zany ny sazy mety hihatra aminareo amin'ny mazava-dehibe an'io lalam-panorenana io satria tokony arahana tahaky ny anak'Andriamaso izay ny voalaza ao anatiny io fa tsy afaka hivilivilianana na amboarimboarina na maelana io lalam-panorenana io dia nametraka an'ireny isika mba hisoloantsika tena ny vahoaka. Mba tsy hisy teny indray raha piso raha afaka piso tsy maintsy nidina an-dalambe zay satria tsy hisy olombavamboaka eto Madagasikara afaka mijoro. Dia nijorontsika na isika rery ary tsy fahotany zany fa andraikitra zosy adidy rehefa mahatsapy ianao hoe tsy mety araka ny fahatsapahan'ny tenanao sy ny fonao dia mijoro ianao ao anatin'izany rehetra rehetra zany dia nijoro isika. Inona avy ny tsy mety be dia be ary tsy voatanisako eto daholo izy rehetra rehetra fa mila mandinika zareo ary mila mamaky an'iny requête iny. Efa tsy lany moa zany ilay izy efa tsy recevable ilay izy teo anivon'ny HCC dia ny anahy mipetraka fotsiny hoe vita ny adidiko amin'ny maso olombavamboaka anahy, amin'ny maso olotena mivavoaka anahy, nanao ny dingana ako mba ahafahako mitondra zany feo amin'ny vahoaka zany fa rehefa tsy lany ilay izy dia izay zany navoakan'ny HCC dia manaja an'izay aloha ny tenako fa kosa mbola mangataka foana any ako ho an'ny fitondrana ankehitriny hoe mba avakio ireny zavatra
nataontsika roquette reny ary mba raiso lesona ahitsio reny rapitso rafaka pitso fa efa eo nalolo zany araka ny fanapahan'ny SSC de mba ahitsinareo reny mba tsy hanao andreny tsy mety reny tsony nareo ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Faharoa manarakaraka an'izay ihany koa de ny hoe efa nanao an'ireny madingan'ireny isika mba hahafahantsika manavitra sy manampy ny firenena atao anatin'izay rehetrarehetra zay ka tsy tanteraka ilay izy fa nolavan'ny SSC moa zany de hoe tsy fahotana akory nametrahako andreny fa rafitra ao anatin'ny firenena republikana sy ny tany demokratika io de najaitsika zay rafitra zay hoe ity ny lalàna ahafahana manao an'izay zavatra zay de nataotsika zay ary zoatsika zay zavatra zay fa tsy hoe zay olona manao an'izay zavatra zay kory tonga de raisina fahavalo de amoronana dossier de davina gadraina fa lasa ohatrany hoe nareo rery zany sisany afaka amiteny sy maneho hevitra sy manao an'izao rehetrarehetra de zay gadrainareo migadra de zay samborinareo voasambotra de zay ataonareo an'izao de lasa ohatra zany tsy mety zany fa mety anahirana zany ary mety atezitra ny vahoaka ihany koa zany anao rinany fa aleo mifampieno tsika dia aleo mba ataoko hoe mifampicomprendre tsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay satria dingana iray nolalovantsika iny araka ny adidy sy andraikitra sy ny asa sahantsika ary naresy lahatra tsika miaraka am'ireo ataotsika hoe ray aman-dreny miaraka am'ireo ataotsika hoe vahoaka malagasy zay resy lahatra tao anatin'le izy miaraka am'ireo ataontsika hoe izay mahatsapa-tena hoe misy zavatra tokony ahitsy sy hatsaraina eto amin'ny tany sy ny firenena de efa iny valina lefan'ny SSC hoe tsy recevable le izy fa mba anjaranareo manintsy an'le izy ho an'ny tanindrazana ho an'ny tanjanaka mba avakio tsara iny taratasy iny mba ahafahanareo manintsy ny hoavy rapitso fa tsy zana metraka an'iny indray no raisinareo fahavalo rehefa aveo de lasa ohatrany hoe mifanenjany eto hoe iza mafy be na iza n'zao na iza n'zao tsy vahaolana zany fa ny firenena mila jerena tanindrazana mila banjina. Andaontsika hiresaka ny immunité parlementaire anao na mafisy ny ministry ny fitsarana fa misy fangatahana anesorana ny immunité anao any amin'ny assemblée nationale araka ny lazainy de tsy noho ny hevitra politika anao no nikendrenanao fa noho ny ayay momba financement amin'ny tentative de déstabilisation présumée de inona ny valiteninao amin'izany? Taorianan'ireny fametrahako taratasy teo amin'ny SSC reny moa zany de nitranga daholo ny zavatra rehetrarehetra tahaka ny hoe tratran'ny contrôle fiscal ny tenako izay lasa instrument mba anaovana pression tahaka ny hoe tratran'ny brouillage ny radio de lasa instrument koa zany rehetrarehetra any tahaka ny hoe tratran'ny fandotona elaky ny Facebook hoe nomeny iva vola iva zany mbola tsy aritako hatramin'izay nenako ary mbola tsy fatako akory raha tsy za iny voatonona iny hoe misy an'izany ivy zany ary voatonona daholo ty rehetrarehetra ty mampalahelo misy olona eniko any olona mpandraraha vaventy misy misambotra fotsiny tsotro zao lazainy hoe mamatsy vola atsika sy ny sisa de mampalahelo daholo zany rehetrarehetra zany fa raha mahafantatra ny tantarako sy ny zavatra ataoko nareo ary mba tena midina mihitsy de mba jereo hoe ohatry ny ahoana ny fifanampiako am'ireo tantsara eo ahoana ny aprosiko afahako manatateraka io tsena be fivoarana io hoe inona ny ataoko ahoana ny fanampiako ny olona na fiangonana na zavatra ohatr' zany amin'ny alalan'ny ny activité ataoko ahoana ny afahako manampy ampiarabelona rehetrarehetra amina resaka tsy resaka vola sy zavatra ohatr' zany de mahafantatry nareo hoe tena mendrika hotoanana ary mendrika bina ary tokony arahana miasa mihitsy fa le izy mandoto ohatran'io tena mba io zany fomba fanao politika tena mamoehatra manimba ny firenena mamotika ny tanindrazana mihitsy ary tokony alana ny zavatra sala amin'io tsy haiko hoe mitenako ve no mbola tsy ao anatina politika avolenta ohatr' zany ve sa hoe tena za mihitsy hoe fomba fanaovana politika fa ny any teniko androany de ny hoe tsy zany ny tokony fanaovana politika ary tokony hisehatra tsika rehetra ao anatin'io politika io mba hitondra fiovana mba hisiny fivoarana ao an'rehetrarehetra fa raha ohatr' zany foana ny atao na de votelina marina ary manjaka ny tsirariny ary zay olona mana marina ka mijoro de voasesika any amponja daholo fa ny olona manana ny diso no lasa
iriary hoe iteny hoe io marina amin'le zavatra disoka dia tsika ijoro hatramin'ny farany ady hatramin'ny farany tsy olona ny edivana fa le zavatra tsy mety no edivana mba tsy hanjaka eto amin'ny tanindrazana intsony. Manana fifandraisana amin'ny vatana na akolaka venao amin'ny ratsoelona na raha vatomanga ao anatin'ity raharaha ity. Io moa zany amafisiko foana ihany hoe efa niavana te handoto mihitsy fa ataoko hoe raha nisy olona tena nihaja ny joro na nalana zany andro rajoelina zany na nafangorana amin'izany hoe fanjakanjakana zany mamara vatomanga tamin'ny sehatra rehetra zany dia ny tenako ngambany tenako niady ary tena nijoro nanao an'izany rehetra rehetra zany fa amin'izao manko efa tena hoe lasa tsisy balatsondry zareo fa izay mijoro rehetra rehetra dia lazaina fa amela liziny misy zavatra lôjika tokony mba fantatritsika ihany raha miteny zao hoe amerina ny mamara vatomanga raha migadra ny Maorisy koa izany afaka ny amerina anazy ny Maorisiana no mitazona anazy zany zao zavatra tsy lôjika mihitsy zany resaka zany. Misy indray miresaka hoe nahazo vola tany amin'ny IVA omena an'le ACC le IVA nefa raha niresaka mandeha eto amin'ny tambazotra dia hoe ohatra mivadina mpikambana ao amin'ny ACC ihany ko maninona raha men'le vadiny men'le IVA an'le vadiny le izy dia meny an'le namany ao amin'ny ACC vata hoininy aty amiko indray ny avany aminy akaty ny andeha akary zavatra tsy misy lôjika ny zavatra ihany zany mila fantaritsika satria be dia be ilay zavatra miparitaka amin'ny Facebook sy amin'ny tambazotra ao anatina fanalatsiana dia ny ahafantarana an'izy hoe tsy marina dia zavatra efa ho zato ngamba ny aparitaka zareo samy hafa daholo any anjehany fa ny tsaiko aloha hoe atraizany fetra ny famoronana dosy ny zavatra ohatr' zany fa mbola petrakitsika foana hoe madio ny tanatsika tsy nisy ambadika fa resen-dahatra no mitondratsika ary ady madio ny ataotsika rehefa tsy tafavoaka iny dia janony eo ny dingana ara-dalàna afaka ataoko tsy misy afaka ataoko tsony fa tapitra eo iny aloha fa anjaran'ny fanjakana no mijery hoe inona ny lesona azo tsoahana tamin'ireny zavatra nataoko ireny ary vakina tsara iny roketina napetraka iny inona ny afaka ahintsy par rapport amin'iny dia anjaran-drareo no mijery an'izay mba hahafahany manatsara ny diany amin'ny ho avy amin'ny ambin'izay hita tanany eo mba hahafahana tsy misy indray olona andeha ametraka rokety sala amin'iny raha pitso raha afaka pitso fa raha mbola hoe ho repete foana ny tsy fanajana ny resaka constitution sy ilay ataontsika hoe ilay taratasy ny soniavina anaovana ilay sortie de crise iny dia mbola isa metraka ohatran'io indray raha pitso raha afaka pitso mety toy izatsony fa mety io lafa indray no resy lahatra tamin'io zavatra nefa napetraka koa dia mety hibatany indray ary mety ho ampiny zavatra hafa indray ao anatin'iny raha ohatra ka mbola anoy ohatran'io ihany ianareo fa vakio tsara dia haintsio re izay tsy mety tena hoe ampanetretena tanteraka ny tenenana zany amin'ny fofeny fitiavana ny anoronanareo an'izany izay tsy mety na bilabila ahitsio ary mahaiza mihaino olona fa tsy olona miteny ka manohatra ny hevitrareo rehetrarehetra dia olondra vatomanga na olony andra rajoelona na nahazo vola tarisitary ary amoronana dosie dia ho alefa any amponja aza manao an'izany retoko zany ny tena isan'ny tena nampalahelo ana tamin'ireny tanora namako ny arantolona tamiko rehetra reny misy tena tanora varam-pianarana ny anatra reny nefa tonga dia samborinareo asesikareo any an-tamora ny sasany nasesika any tsy avany sasany tazomina ela be tany amin'ny BC sy ny sisa tany ny sasany dia tena mampahonena ny zavatra ohatr'izany aoka re mba tsy hiverina tsony eto amin'ny tany sy ny firenena fa tandrazany rahantsika manana ty isika rehetra samy tompony ty tsy voatery tovy ho any hevitra tena tsy voatery fa afaka ampedina ny hevitra dia resaka hevitra ampedina no mahatsara fihavanana ozy malagasy dia alao mirona makany amin'izay kokoa toy izay hoe andeha hitsipina an'izao sy ny sisa sy n'izao fa misy farany foana ny zavatra ohatran'io raha vao manao zavatra ohatran'io nareo dia alao tsy miditra amin'izay zay nga manonteny koa androany. Andriamato député, maro ny olo-pirenena no nahino anao ny tsikera momba ny fitondrana ankehitriny. Koa ankoatr'izany dia tia fatratra koa izy ireo fa inona marina ny vahaolana afaka atolotra ho an'ny Madagasikara. Inona marina ny vision politika anao hanatsarana ny fiainana andavanandro ny malagasy. Ary indrindrindrindra ahoana no fomba hiadivana amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Zavatra tiako resahana amintsika ihany koa ary tokony taina amintsika hoe isan'ny zava-dehibe
ahafahana mampandroso aingana n'ilay antsoina hoe économie locale dia ny hoe fahatongavan'ny vola any am-paosin'ny olona. Raha vao miresaka fahatongavan'ny vola any am-paosin'ny olona nefa tsika dia tonga dia mieritreritra hoe famoronana asa zany. Mety hoe fambolena dia misy lalam-barotra, asa zany. Mety hoe orinasa dia misy mpiasa mikarama, asa zany. Rehefa talasa any anaty paosin'ny olona ireny vola ireny dia izao foana no tadidio hoe velona ilay olona dia velona ilay tanàna. Velona ilay tanàna satria afaka mifamelona izy. Manam-bola ilay olona, afaka mividy zavatra eny amin'ny épicerie izy, afaka mividy lamba ho an'ny zanany izy, afaka mampianatra ny zanany mianatra izy, ary afaka manao ny asa aman-draharaha rehetrarehetra izay ampiditra vola makany amin'ireny orinasa kely madinika be dia be ireny izy. Dia izay ilay antsointsika hoe mihodina sy velona ilay économie locale. Ny zavatra mampalahelo nefa dia izao, raha mijery ny tantara politika teto Madagasikara dia izao nisy filoham-pirenena tafiditra dia mipitehana ohatra ireny orinasa tia kaosy sisa ireny nefa nisy mpiasa be dia be tao anatin'ireny. Nisy filoham-pirenena lany dia nanafara ny briquet ohatra ny AFMA satria adversaire politika dia maty tanteraka ilay AFMA satria tsy afaka mifaninana amin'ilay briquet. Nisy filoham-pirenena ihany koa tafapetraka dia mipitehana ohatra ilay savony nosy, nanafarany an'ity savony karana be dia be ity dia torana tanteraka ilay orinasa satria tsy afaka nifaninana. Nisy ihany koa ataontsika hoe zavatra tokony tsy adinoina ireny resaka lamba ireny natanjaka teto amin'ny tany sy ny firenena, niditra ny vahiny ny karana nitondra lamba avy any avelany avy any izy maty daholo mpanjaitra malagasy rehetrarehetra nefa nanana ny asany, nanana ny lazany izany mpanjaitra malagasy zany fa noho ny fidirana lamba nafarana avy any amin'ireny toerana tsy afaka hifaninanan'ny mpanao reto eny, maty saika amin'ny tsipozipozy hatramin'ny cotonasy sisa ny orinasa malagasy amin'ny lamba zany tsy tafavelona, tsy velona intsony ankehitriny. Eo zany potika daholo ilay création d'emploi na ilay famoronana asa noho izay antony izay. Eo ihany koa ny zavatra tsara ho fantatritsika ihany koa ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany dia izao ny eto Madagasikara ny zavatra misy vola rehetra dia tsy ny gasy no manao anazy, tsy ny malagasy no manao anazy. Ny zavatra tsy misy vola rehetra dia ataon'ny malagasy, tahaka ny hoe fanafarana vary dia tsy manao anazy ny malagasy fa saika vahiny mibetsaka ao. Tahaka ny hoe fanafarana an'ireny lamba ireny izay tena ambony be ny filàna amin'ny resaka akanjo eto Madagasikara dia fantatrareo ihany fa ny vahiny ihany koa. Tahaka ny hoe fanondranana ny harem-pirenentsika tafiditra ao anatin'izany ny harena-kibon'ny tany sy ny sisa dia vahiny daholo no manao anazy. Ny malagasy zany rehefa manao zavatra dia izay zavatra tsisy vola izay ambinambiny no afaka ataontsika ao anatin'izany. Zavatra mampalahelo ihany koa eto amin'ny tany sy ny firenena dia izao manjaka loatra ilay kolikoly amin'ny sehatra rehetra mihitsy ary amin'ny lafiny rehetra ka mahatonga an'ilay firenentsika ho rendrika tanteraka. Aiza veko raha mandinika isika araka ny tenin'ny rapport nataon'ny gouverneur banque centrale dia ny hoe 20 tonnes annuelles ny volamena exporté illicitement, zany hoe naondrana tsy ara-dalàna. Izany 20 tonnes zany nefa tonga any amin'ny 3 milliards de dollars mahery any zany. Dia izany volamena zany tsy misy rapatriement de devise, tsy miverina eto ny vola ny varotana an'izany. Dia inona ny vola iainantsika ao ampiasaintsika eto rehefa tsy tafaverina eto zany. Io tahaka an'ilay hoe mpivady miaramiara dia avy eo mahazo vola be zareo dia tsy nentin'ilay rangata ao an-trano ilay vola fa nomeny an'ilay sipany. Androso ve ilay tokantrano ato? Raha tsy tonga ilay vola tsy androso. Izay koa ilay Madagasikara tsy androso satria lasa ny a Dubai. Rariny loatra raha ny trano any Dubai no mijoalajoala fa ny eto amintsika totitra ny lakan-drano, totitra ny tanimbary noho ny fangadiana volamena. Zavatra ohatrohatr'izany zany mba tiako resahana amintsika androany mampatonga antsika hijoro foana ihany koa. Io resaka kolikoly amin'ny lafiny rehetra io dia io no tena manimba sy mamotika ny firenena satria nahoana hoy isika ny tanindrazana zany dia tokony hametraka an'ilay antsoina hoe redevabilité ny mpitondra. Ny tsara ve mba redevable amin'ny olona raisiny, izany hoe mila mamerina an'ilay tamberina andraikitra mankany amin'ilay vahoaka raisiny izy, tsy manao kolokolo izy, mandray tsara ara-dalàna, tsy manao favoritisme na zavatra ohatr'izany. Inona ny sazy tokony azo an'ireny olona ireny raha manao zavatra sahala amin'izany?
ny mpitaky hetra mba maka ny ara-dalàna tsy mieritreritra zay tombontsoa be ho azy fa mba mitsofoka ara-dalàna amin'ny kitapo-bolam-panjakana ary tsy manasola n'lay malagasy andendohetra. Sahala am'izay daholo ny amin'ny sehatra rehetra zay tsy ho voatanisako hoe ny any amin'ny doanina mba ohatr'izay ihany koa mba miditra tsara ny volam-panjakana. Ny malagasy anie samy vonany andohetra daholo fa ny olana dia zao aloha le hetra nefa tsisy foto-drafitrasa tonga any fotony. Any fotony ihany na karama amin'ny tsefim-pokotany raha tsy voalova mitambatra 3 taona nefa ny 5,000 isam-bolana nefa ny voatr'inona ny vola tantana ny fanjakana fohy be. Dia zavatra ohatr'izany no mahatonga antsika hoe misy zavatra tokony hovaina be dia be ary ny tena mila hovaina voalohany dia resaka kolokolo io tsy maty manota. Reo aloha akoatr'izay mandeha ho azy daholo ny ambiny rehetrarehetra. Ny insécurité sy ny sisa mampatonga ny insécurité mianaka noho ny kolokolo mianaka ao anatin'ny fitsarana. Fa raha izay tonga amin'ny fitsarana ka nanao ny adalany gadra daholo tsisy manao ratsy intsony ny olona. Ny olona aneho vonona ny andohetra ara-dalàna araka ny tokony ho izy raha misy le tamberina ndraikitra ataon'ny fanjakana amin'ny foto-drafitrasa fotony. Fa noho tsy fisian'izay mitsoka mihitsy ary ny ataony hoe lasa nyrerian'indray ireo vola ireo. Zany zavatra zany zany mila jerentsika, mila mpandrosoantsika ary mila mandray anjarintsika mitondra ilay fiovana ahafahana mampandroso. Ary be dia be ny zavatra tokony atao eto amin'ny resaka famoronana asa tahaka ny hoe inona ny anafarantsika ny menaka io menaka io $4 millions isam-bolana ny filana raha menakitsika eto. Nefa maninona l'izy tsy eto ny vokarina. Raha vokarina eto ne io ny tantsaha mamboly soja, mamboly voanjo, le orinasa lehibe manodina, ny zanaka malagasy miasa ao amin'le orinasa lehibe, mivoaka ny vola rehefa aveo tsisy hoe andeha hividy an'izao arifa, miverina makany amin'ilay tantsaha, verina makany amin'ilay mpiasa malagasy mihodina any an-tanàna ny vola. Rehefa mihodina any an-tanàna ho ilay vola dia velona ny ekonomia lokala satria latsaka ao anaty paosy afaka mividy sokany, laoka sy ny sisa ny olona, afaka mividy akanjo ny zanany, afaka mampianatra ny zanany, afaka mamboatra trano, afaka manao rehetrarehetra. Fa rehefa tsy miditra ilay vola, tsy créentsika ilay emploi, tsisy ninina ho ataontsika eto fa zany mila fandinihana lalina ary mila mametraka rafitra indrindra na resaka banque zany na resaka financement zany na resaka zavatra sahala amin'izany zany misy structure tena mijoro tsara. Lava be raha ho resahako eto zany fa tiako resahana aminareo ambangivanginy fotsiny ahafantaranareo hoe misy foto-kevitra tena ijoroana ary misy zavatra tena maharesy lahatra antsika. Zavatra tena tokony atao zany dia mila mpitondra akaiky vahoaka, mila mpitondra miaradia amin'ny vahoaka ary mila mpitondra tsy lavitra amin'ny vahoaka satria lasa lavitra be loatra le mpitondra sy le entina. Dia rehefa mifanalavitra be loatra ireo mpitondra sy entin'ireo dia inona ny zavatra mitranga? Lasa manararoatra ny eo anelanelany eo. Raha iantso le entina aty tsy hoen'ilay mpitondra aty, ilay mpitondra aty koa nefany tsy manana accès amin'ilay entina ato. Rehefa aveo lasa ilay eto anelanelany rehetrarehetra mitsetsitra an'ilay entina daholo, managadra an'ilay entina amin'ny tsy ara-dalàna rehefa tsy mamoaka vola dia lasa zay ny sary miseho amin'ny sehatra rehetrarehetra, tena amin'ny rehetrarehetra mihitsy. Raha mijery any amin'ny miaramila tsika zany rangazement militaire zany mbola tena farany enjana kolokolo ao anatin'izany. Raha miresaka any amin'ny fitsarantsika zany fampidirana magistrat zany impira vaina, impira verina noho ny resaka kolokolo ao anatin'izany. Raha resaka fampidirana mpampianatra franc-maçon tsika tsy ho teneniko tsony ao anatin'izany fa tena be dia be. Ary ny fanjakana zany dia tokony hanafoana ny resaka kolokolo io amin'ny endriny rehetra, amin'ny sehatra rehetrarehetra ary tokony hametraka zany zéro tolérance zany. Raha vao tsy entitra tsara ny lohany dia tsisy fiovana mandeha eo. Ka zany tsipitsika zany hevitra rehetrarehetra zany mba ho saina ny mpitondra hoe tena mila fiovana tena izy anie, tena mila fanovana tena izy anie ty Madagasikara ty, mila mpitondra tena mahasasy vonona anie ary mila mahay sy mahalala ny rafitra rehetrarehetra anie mba ahafahana mitarika makany amin'izany tena fandrosoana izany ihany koa. Andriamatoa député efa tonga amin'ny faran'ity dinika ity isika. Ankoatra ny zavatra efa niresahana teto dia inona ny hafatra tianao ampita amin'ny olona mijery antsika? Raha sanatrika voasambotra ianao dia inona no hafatra tianao avela amin'ny vahoaka malagasy? Amaranako an'ilay fanontanianao angamba dia sady ametraka amin'ny veloma mandram-piana sady ho antsika nanaraka an'ity fandarana ity tena lavalava
izay fotoana resantsika teto zay de ny hoe isika ny ataoko hoe miady amin'ny rariny sy nitsiny miady amin'ny fahamarinany ary tsy tokony hitako ngamba hoe inona no tokony nisamborana antsika. Io averiko foana hoe tsy fahotana, tena tsy fahotana velively ny nametraka andreny taratasy reny teny anivon'ny ACC fa noho ny faharesen-dahatra tato anatiko, noho ny fahitako ny menomenonan'ny olona ao anaty tambazotra, noho ny fahitako ny fandraisana anjara amin'ny évêque, noho ny fahitako an'ny ilay ataontsika hoe didy navoakan'ny ACC tamin'ny 14 octobre 2025 izay tsy narahan'ilay fanjakana tsony mihitsy ny tapaka rehetrarehetra tao raha amin'ny zavatra ataony rehetra de hoy aho hoe fotoana kosa ankamizao tokony hijoroany de nijoro isika de iny navoakan'ny ACC de rehefa iny navoakan'ny ACC dia non recevable zany le izy de anjaran'ny mpitondra ndray kosa mametraka hoe ny olona manao an'izany ve de tokony ho alaina fahavalo, ny olona manao an'izany ve de tokony hamoronana dossier, ny olona manao am'izany ve de tokony ho aratsiana andaniana vola be manao zavatra manao an'izao rehetrarehetra ao, fa ny olona manao an'izany no tokony fantarinareo hoe olona manana foto-kevina, olona manana hevitra ary olona ataoko hoe mijoro amin'ny heviny hatramin'ny farany de tokony mba henonareo vakianareo reny zavatra natao rehetrarehetra reny fa tsy hoenjehanareo ary tianareo pitehana mba hoinareo rery sisy ny anao azasepatanareo. Zany tokony elana zany fomba fijery zany tena mba miangavy arak'izay azo atao fa sady tsy ahasoa ny tsy ahatsara izany zavatra zany fa tsy mety zany fa raha sanatria vavaladiny lelaka hoe voasambotra de za tena mbola miteny foana androany ho an'ny voaka malagasy hoe tsy nisy tsiniko, tsy nisy ratsy nataoko fa noho ny andraikitro misy olo-tenanareo mpitondra teninareo solombahoakanareo no nijoroako nanaovako an'ireny ady reny ho amin'ny rarina sy nitsy ny ary rafitra dingana napetraka ny lalam-panorenantsika iny ao anatin'ny fanjakana republikanina izay ny rosoko fa tsy hoe zavatra fa tany ambadika tany nataoko de anjaranareo no mirahina miara-mentana mba hiaro an'izany fahamarinana zany, hiaro an'izany dingana zany ary isikipontritsika satria rarava ny mariny, rarava ny rariny, rarava ihany koa izany fahavononantsika zany de inona tsony ndray koa ny antenaina rapitso rafaka pitso fa matotsika velona de manana fanantenana, matotsika mananaina de mbola manantena fa hisy hitarika makany amin'ny tsaratsara kokoa, anana fiaina tsaratsara kokoa noho izao fiainana zao ary anana fivoarana ngezangeza kokoa noho izao fa raha ohatra ka foana ny fanantenana de tsy haiko tsony ngamba fa de za manentana androany firesakina foana no tsy ambaratelo ny fandrosoana de raha mirahitsika amin'ny zavatra atao rehetra de ho sahirantsika rehefa misy zavatra maharesy lahatra toano, rehefa misy zavatra tena maharesy lahatra hijoroy de divo ny marina, isikino ny rarina ary tafio ny hintsiny de roso ny dia makany amin'ny fampivoarana. Zay ngamba ny teny farana fa de metraka ny veloma mandra-piona amintsika ary mandra-pitafandray mirary ny sasany tsara indrindra veloma ianao namana sainty de veloma daholo tsika rehetrarehetra ny atokantrano any de zay moa vao hitodika atao aminao fa de lasa nitodika tato amin'ny caméra foana fa ialana tsiny indrindra ao anatin'izay fa de resaka mafy an'ilay vahoaka malagasy ny tenako de mametraka ny veloma mandra-piona de mametraka ny veloma aminao ihany koa amanaraka indray tompoko. Sotranao Andriamatoa député Antoine Naragerson namaly ny fanontanianay. Androany samy anao ny heviny ny tsirairay fa zavatra iray no mazava mihoatra lavitra noho ny olona ray ty raharaha ty. Mikasika amin'ny vatana ny hoavy politika amin'ny Madagasikara izy ty. Iza no mife ny fahefana ankehitriny? Iza no miaro ny lalam-panorenana? Iza no migarantira fa mahaleo tena ny fitsarana zany hoe indépendant ny fitsarana? Iza marina no miaro ny feon'ny vahoaka sy ny tombotsoan'ny vahoaka. L'actu du jour.